Misy ny tsy fandriampahalemana zay manjaka teto Madagasikara ary misy koa ny manararaotra izany amin'ny communication. Antsika moa malala tsara fa ny fitondrana fanavozana dia tsy dia be resaka ary tsy dia be teny fa miasa, ka misy manararaotra an'izay fahanginana zay mba ampitomboana ny vaovao izay misy ka raha ohatra hoe zavatra ataontsika hoe efa misy eo dia ampitomboana. Hitanareo tsara zao misy compte izay efa zatra manohana ataontsika hoe fitondrana teo aloha dia manaparitaka ny vaovao izay tsy recoupe tsara akory. Dia ireny zavatra ireny no ielantsika nanaovana ihany le centre opérationnel mba iregroupena mba hanakambanana an'ireo déclaration ny olona rehetrarehetra eran'ny Madagasikara. Izany hoe eran'ny Madagasikara mandefa amin'ny centre opérationnel io ny filazana olona tsy hita, zazavery sy ny sinaka ary ny filazana ihany koa ny sanatry fatiolana zaza hita maty eny ivelany. Raha ohatra zany anome nisy izay eo ampelatana zay centre opérationnel zay amin'izao tsika miteny zao manerana ny Madagasikara ray manontolo dia ny 256 nisan'ny olona nanomboka hatramin'ny volana janoary ka hatramin'izao tsika miteny zao no déclaré hoe tsy hita. 175 amin'ireo efa hita. Ny ankabeazan'ny antony voalaza tao avy eo hoe inona tsy nahita an'ireo olona dia 770 niala tao an-trano ilay olona. Matetika moa no ny antony ara-pianakaviana. Izay indraindray ny mahasatakatra an'ilay olona tsy verina any amin'ny polisy na any amin'ny gendarme iteny fa izahay zany manao rappel manontany anazy satria atao anatin'ilay statistique. Na izany na tsy izany dia tsy azosika tsinotsiniavina fa nisy ihany koa ny cas izay hita hoe misy fatiolona. Ny trangana fatiola hita eny tsy misy disparition iny hafa misy eo amin'ny 530 eo ary amin'ireo 530 ireo dia 440 mort naturel. Ny anakivalo ny hita hoe mort suspect zany hoe von'olona na ninina. Misy ihany koa ny accident ary misy anankitelo amin'ireo no fanariana zaza voateraka. Izany ireny zany tsy ao anatin'ilay disparition fa ao amin'ilay disparition dia anankisivy no fatiolona hita ary efa mandeha ny fanadihadiana amin'ireo 30 ny dossier eny amin'ny fitsarana ery Madagasikara iresahako io dia ny 12 amin'ireo no efa niakatra fitsarana. Ny 10 teto Antananarivo ary ny anankiroa tany amin'ny faritany. Ny ankoatran'izay mbola misy dossier ny amin'ny polisy gendarme eny amin'ny faritany eto Antananarivo any amin'ny 20 mahery ihany ary efa mandeha tsikelikely ny fanadihadiana satria nataonay systématique ny autopsie raha ohatra ka misy fatiolona ary ny fijerevana fanadihadiana an'ilay olona victime raha ohatra ka verina izy velona soma tsara mba hanontaniana saingy mbola indraindray izy ireny mbola verivery-saina dia miandry anazy ho calme tsara vao atao enquête eny amin'ny gendarme ohatr'izay koa ny fianakaviana miandry an'zareo ho tonga ametraka ny déposition moa zany. Tsy mila plainte ka ny plainte mandeha automatique rehefa misy zavatra ohatran'io satria ny filaminam-bahoaka no jerena dia tsy mila plainte zany fa tonga dia saisine d'office. Fa kosa indraindray ilay olona mba omena fotoana kely izy ahafahany mamerina ny zavatra mitranga sy ahafahana manao ny fanadihadiana fa izahay dia mametoky ny vahoaka malagasy rehetra fa io misy tranga anankitelo no efa nanao aveo ny olona. Ny voalohany
rakojavona voamaraina tokoa iboba omby malomaloko amin'ny sandratr'andro ivoimena malomaloka takariva ivilanandro ary raraka orambaratra i masoala rakotraizina tanteraka Madagasikara satria nahitany tsy fahita takany sy ny be nandrahokena tokoa ny fianakaviana maro tao ny nandao avana tao ny laozan'ny tapaka sy namana tao ny namoy zanaka zary tonga amin'ilay fitenenana manao hoe voafefotsiposaka ve ny masoandro ny manjombonjombo nendrika ny tontolo izay jerena mafy tokoa raha mafy mangidy tokoa raha mangidy mafy ny fisarana manainy mangidy tompoko ny laingom-paraky mafaitra ny laingona ambery vatry fa mangidy noho ny mangidy ary mafaitra noho ny mafaitra izao fahoriana miantra tamin'irety fianakaviana maro izay niaran'izao voina izao hototoravina toy ny dingadingana ny latsaham-baratra ny fianakaviana very fanantenana tanteraka mihitsy satria tao ireo zanaka izay nantenaina no nandao tsy satry na fitsoko ireo tsy mataotody ankehitriny nefa ndreto ianareo solotena mpanjakana ianareo ray aman-dreny am-panahy misolotena ny malagasy manontolo tonga manoloana ny fianakaviana mahatsapa reto fianakaviana manontolo fa tsy navelanareo ho taka ny vorona tokony anosy ny fianakaviana na nataonareo vaindraha latsy mba marary tsy navelanareo ho tena indrivotra irery tahaka ny hazo tokana manireny akady lalana fa tonga ianareo mampionina mampitraka ary indrindrandrindra tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra tao anatin'ny soratra masina izay niombonantsika vavaka teo ka dia hoy ny tenin'ny fianakaviana manontolo misaotra indrindra tompoko magasitraka ezaka ionona ny fianakaviana na dia mangidy sy mafaitra tahaka izany aza ny zavatra rehetra ankehitriny nefa misolotena ireto fianakaviana ireto ny tenako hitondra ny teny hitondra ny afatra ka dia hoetiko ny afatra mialohan'ny hitondrako an'izay afatra izay nefa hanokafako ny afatra ny fianakaviana hitodika manokana izay ray aman-dreny filohan'ny fanavaozan'ny repoblikan'ny Madagasikara rehefa natson'ny fianakaviana hitondra ny afatra ny fianakaviana ny maraina dia nanao tahaka ny fomba fanaoko mahazatra isan'andro mivavaka ho an'ny firenena satria ho an'izay mpanaraka ny rindrin'ny ajany gasy dia mahita ny fandarana maraim-baovao isan'andro toriteny ankabary isan'andro fa natao manokana ny androandroany satria fotoana anankiray iaonako mivantana amin'ny filohan'ny repoblika ny fanavaozana ny Madagasikara dia nitondram-bavaka anao ray aman-dreny ka rehefa nitondram-bavaka anao dia ny fanaoko manana an'ilay karazana insinina tahaka an'izao be dia be ao an-trano dia mivavaka dia alaiko iny dia iny ny toriko androany tia dia manokana ho anao mihitsiny zao no azoko tao ray aman-dreny aoka tsy andao anao ny famindrapo sy ny fahamarinana hitantsika ao amin'ny oabolana toko 7 ny andininy 7 zany va tsy mpitondra fitenenana teo ny mpitory-teny teo fa miara-mila ny Kristy ianao zany no midika fa ao aminao ny fanahy ny famindrapo zany no midika fa ao aminao ny fanahy ny fahamarinana ary apahatsehiviny ty oabolany ty androaniny hoe aoka tsy andao anao ny famindrapo sy ny fahamarinana grobaka tafo fialofana ankehitriny reto fianakaviana ka mametsivetsy ny anaran'ny dada ianareo mpitondra fanjakana tompoko lay ray antantana rovo damba ririnina ankehitriny reto fianakaviana ny laozakavana ka mametsivetsy ny anarany neny ianareo no antenaina sy anterana hijery ao anatin'izany rehetrarehetra izany tompoko ny afatra nampitondrany reto fianakaviana ireto mahatsapa ho toy ny biby lava sy nampotra kizy reto fianakaviana ka tsy tanana ny rangotra ary tsy tongotra hitsipaka fa dia ianareo mpitondra fanjakana ianareo ray aman-dreny no antenainy sy anteherany ao anatin'izany rehetrarehetra izany ny misy fomba
amampitenenana zay ray aman-dreny manao hoe ny sotro rano ataninambazo no etaeta siangola fa ireto fianakaviana reto kosa kehitriny dia antsoantso sy akora antso ikika manao hoe vonjeo izahay noho izany dia atsipy ho aminareo ray aman-dreny zany tompoko etaetan'ny fianakaviana atolotra amafisina atevenina iatrany ny fisaorana sy ny fakasitrahana feno ny fitondram-panjakana sy ny ray aman-dreny ampanaya nitondra-bavaka na metraka manokana ity androndroany tya mba iompopo aminay iara iray alahelo amin'ny fianakaviana manontolo zay Constant Ravelson andeha ho raisitsika amin'le lafiny voalohany mikasika ny resaka tsy fandriam-pahalemana tato anatin'antsika hoe roa telo herinandro teo zao tena navavay be mihitsy mainty rano ambositra zay aloha zany raha ohatra satria nisy erisetra dia tena toe tena fomba matsiravina mihitsy zany fara tamina von'olona vehivavim-pandrarà tany mainty rano zazakely mbola manana noaviny tsy manatsiny tany ambositra dia saminy fara tamina resaka hoe fitsaram-bahoaka moa zany izy iny fotoana resantsika mikasika ny fitsaram-bahoaka fa ty tamin'ny endriny hafa mihitsy dia reny trangan-javatra reny moa zany zao no isan'ny tarika n'ity fanapahan-kevitra itely amin'le hoe fandraisana ny didim-panjakana amin'ny hanaovana andro fisaonam-pirenena sy ny sisa tsika tsy afaka ningana amin'ny mpiarabelona amintsika eto Madagasikara ary samy voakapoka ny saina tsy afaka manao vaindralatsy mba maharary amin'ireo sanatria ny arany mivantana mitanisy ianao teo zao ny indrindraindrindra ny ambositra sy mainty rano fa tsy zay ihany akory ny teto ny resakintsika eto androany dia tena miara miombona sy miara mijery ny zao zavatra mahazo atsika izao fa tsy raviravin-tanana akory zay ny raha mikaroko eto ny androany aloha zay ny eto raha mijery an'ireo rehetrarehetra eo raha atao jery vaobe araky ny lazainao asa rezy hitondrantsika azy satria raha ny fizotra ny firenena amin'ny ankapobeny aloha dia tena hitodika any amin'le tsy mba zaza sy ny commission d'enquête moa ty filazany azy zay efa mivazivazin'ny mpiaino anankiray teto hoe sokatra ny fanadiadiana nefa koa tsy sarahan'ny mpiaino tsy sarahan'ny vahoaka mihitsy izay miteny dia tsy manasaraka an'ity loza mitatao amin'ny taranaka indrindraindrindra fa na amin'ny olon-dehibe koa ary misy loza mitatao miatra manainy eto amintsika amin'izao fotoana izao dia ampifandraisiny koa amin'ny ady politika izy io rehefa jerenao zao ny ankamaroan'izay miteny dia mitodika any amin'ny resaka hoe fanakorontanana zay ny ankamaroan'izay miteny ho hitantsika miandalana eo moa hoe aizany azontsika hitondrana n'io resaka io mpandanjalanjana fa tsy hoetany satria na le didim-panjakana zay mamaritra ny androany io andro fisaonam-pirenena ary dia manoritra mazava mihitsy an'le hoe zay le hoe fanakorontanana fanjakana zay mihitsy le tranga misy amin'ny zao fotoana zao anatin'ny anininy anankiray ao anatin'io didim-panjakana io tsy de te akevitra amin'le didim-panjakana hoe andro tsy esana sady andraisan-karama aloha misy mpanolotsainao dia anjara ny manazava an'izay izao no nahatonga anay nanolotsaina hoe tsy esana sy andraisan-karama fa za mitodika ato amin'le hoe andro fisaonana andro fifantohana amin'ny zavatra zay miseho ary fanakinana mambavaka moa zany ny anisan'ny ho atao asa eraky Madagasikara izy io ny atao Antananarivo dia etsy amin'ny Parvis ny Hôtel de Ville zay zao no resaka dia ny tena zany amintsika eto
rehefa ma de hiezaka mijery sy andanjalanja hoe de ahoana rehefa vita ny fotoam-bavaka ny andro fisaonana zay raha nisy saina zao taty amin'ny tena taty de mba natao amberina hoe ny vazaha zany hoe natao tsy nasandratra tapony fa de natao ambanimbany mihitsiny. Zay ny hitako hoe fa itsakila ny olona moa zany isin'le hoe fa vita ve ny ady ao anaty farangisosona ny hoe zao de fa atao le fisaonam-pirenena satria mbola tsisy antoka mihitsy zany raha fahitan'ny olona azy afahana milaza fa voafety zavatra ty. Faharoa eo ihany koa le hoe tsy mamafa tsy hoe mamafa tsy hoe manala ny andraikitry ny fanjakana amin'le hoe tena action régalienne moa zany le fonction régalienne le hoe miaro ny vahoaka sy ny fananany amin'le hoe ny vavaka zany amin'ny lafiny anankiray misy manao fanamarihana zay ihany koa i Constant Ravelson satria hoe manana didy lehibe ny fanjakana amin'ny lafiny le resaka hoe ny marina no fenopitandro filaminana tsika tsy raha hoe ny isa fa adidiny mihitsy ny mikarakara ny fiarovana ny aina sy ny fananany vahoaka eto amin'ny firenena zay entiny adidiny mihitsy ka ny hoe tsisy fotoana safidinange raha tsy nanao fisaonana koa zao androany a de hoe toatrany tsy mandraraha mihitsy fa everiko fa raha misy fandanjalanjana tsika de zao iny fisaonana ary mifantoka ary miara-miondrika amin'izay atreto aloha fa na ny fotoam-bavaka eo ara mba faniriana tena faniriana mihitsy ny itsinjony rehefa avy eo de ahoantsika ahoana ny atao fa tsy sanatry fisehoana mijoro misaona manao fotoam-bavaka de ohatran'ny sanatry hoe de vitan'izay ka izay indrindra no mahatonga atsika tonga eto androany na de hoe tsy fiasana aza ny atongavana eto de hijery hoe ahoana fa ny vahoaka mahatsiaro valala voatango ary lalaovan'ny mpamendrofendro zay no mahatonga an'le mitodika foana any amin'le hoe ty fanjakany ty tsy maharo ny vahoaka sy ny sisa refesiny zay manao an'io mihitsy le fahefan'ny fitondram-panjakana hiaro ny vahoaka sy ny fananany tena refesiny ka ahoana ny ho ataotsika manomboka zao ao arinan'ny fisaonana andro fisaonana ao arinan'ny fotoam-bavaka ahoana ny ataotsika efa nampiseho endrika eny ihany ny fitondram-panjakana ankoatra ny ankety isan-karazany a de hitanao hoe ny mpitandro filaminana mifanjoy ngamba tsy folofolo izy ireny mandeha eny kanefa ny tsy fito andro anatin'ny herinandro ary 4 ora isan'andro ary mandavataona akory no ahafahana manao an'izay ary tsy maintsy misy elanelam-potoana foana eo amin'ny hoe iny eny fa misy tokoa atsy ny arandoza amin'le izy ny anelakelan-trano moa de tsy ho hitan'ireny akoriny tsy maintsy misy elanelam-potoana foana eo amin'ny zava-manjo sy ny atongavan'ny mpitandro filaminana de eo no misy zava-dehibe tokony fampitaniantsika eto androany satria ao anatin'izay ihany koa mantsiny a ity resaka ny fampiasana ny teknôlôjia ty de isany nanafaingana be le fivoaran'ny tsy hoe fivoarany moa zany fa le hoe ohatran'ny hoe niomby be zany raha fa dinihana fa io tranga fahavereziny moa tsy talohany zavatra hita Constant Ravelson de reny potoany jirama potoany telomar reny de ahitana petadritriny kely hoe fahaverezana olona mba mitady fa zao anaty hoe lasa nety amin'ny tambazotra serasera izy de tena mandeha be zany tselatra be tonga de lasa ao anatin'le izy ka zany rehetrarehetra zany koa de tsy maintsy tafiditra ao anatiny hoe ahoana ny misy ny tena izy a misy ny raiky tahotra de manjary ohatrany hoe tena izy a fa misy koa ny misy mivoy koa io
misy mivoik'olo izy eo zany ny apetrako hoe tonga ny fotoana tokony ampisehoany ny fitondrana fanavoazana ny repoblika ity zany repoblika zany de vahoaka aloha mialohan'ny zavatra rehetra tonga zao ny fotoana ampisehoana hoe tena ifampatoky amin'ny fiarovana sy ny fifampiarovana ny fitondrana sy ny sarababem-bahoaka mitodika amin'ilay sarababem-bahoaka efa resakitsika kely teto ihany tamin'ny heriny rehefa miteny ny présidan'ny fanavoazana ny repoblika hoe tsangano ny andromasom-pokon'olona itindray mandeha ty angamba de mba andromasom-pokon'olona hafa mihitsy fa tsy andromasom-pokon'olona baikony distrika ny tiako lazaina de hoe tonga zao ny fotoana tokony ifandaminany ny samby vahoaka ifandaminany samby fokon'olona ny fomba ho ataony isorohana zay mety ho loza mitatao anatrehany zay loza miatra ary ahafahany inona ny lazany hoe neutraliser ahafahany manao tsy hafa mihetsika zay mampidoza azy amin'ny zavatra sahala am'izao na de mbola tsy eo ary mpitandro filaminana ary zay andromasom-pokon'olona karazany vaovao zay de tokony ho ampina sy misy tantsoroky ny mpitandro filaminana reo manko ny manam-pahaizana reo ny professionnel hoe ny fitenenana azy reo ny manana ny teknika am'izany fisorohana am'izany fiarovatena ny vahoaka zany ary amin'ny fiatrehana ny fahavalo ny am'ty ndray mandeha ty ngamba mba efa ho tsapatsika am'izay fa tsy hoe 4 ora ary anatin'ny 7 andro ary mandavataona de afaka anao an'io foana mpitandro filaminana ary ohatra lavalava kely ny fitenenako fa izy ty angeha raha mitsikaritra tsara tsika zay tany amin'ny tantaram-pirenena tany amin'ny fitondram-panjaka taloha tany efa nisy ihany ny sahala am'izay raha vao misy mpitondra loza be efa faraparan'ny fitondrana na vao afaka amin'ny fitondrana de ohatran'ny matololo zay ny vahoaka ohatran'ny andairana tahotra sy fampirorona zay ny vahoaka ohatran'izao manjoa ankehitriny zao marefo eo amin'ny eo anatrehan'le tahotra le vahoaka izy ty tsy azo atao fotsiny hoe oka mba ho tony zay foana manko ny litania oka mba ho tony tsy azo atao fotsiny hoe matokisa ny fitondrana tsy azo atao fotsiny hoe manaja lalàna ataovy araky ny lalàna satria aina miatra manaina le izy ka ny hany lalana de zay ihany mifamatotra sy miara-miosona ny mpitandro filaminana sy ny vahoaka any amin'ny fokontany any ary mahasaha mametraka fitokisana an'izay fidin'ny vahoaka any amin'ny fokon'olona any ho amin'ity raharaha ity aloha amin'ny fitandrona ny aina sy ny fananana ary de miara-miasa mpitandro filaminana ny fitondram-panjakana sy ny solotena atsangan'ny vahoaka hiaro ny